fiangonana. Riavana mararo ny tompo mankalaza ny faha-telopolo taona nyrenany ny FPMA aty andafy zany fiangonantsika fankalazana izay ataon'ny ndre mandeha monjy anatin'ny fiainan'ny fiangonana tsika fankalazana ny ndre faha-telopolo taona ny ndre mandeha monjy fa misy fankalazana izay atsoko indray hoe fahatsiarovana zay atao foana satria nahatozao antsika mitondra antsika fa maizana ka amin'ny fahazavan'Andriamanitra mahagaga dia ilay fahoriana nentin'i Jesosy tontolona sy fijaliana zany nandatsahan'ny rany nanolorany ilainy ary mitondra famonjena ho azy sy hoanao. Iny tompo dia fahatsiarovana izay angatahan'i Jesosy tompo atao naoviana ho tafavory ici zany hoe isika rehetra avy any amin'ny tafo samihafa ny faharitana anankiray dia hitsoka olombelona indray amin'ny lalana izao fihetsika izao hankato ny lalana izao fihetsika izao satria baika eo amin'ny Jesosy tompo le izy ary navaondraiky fanekena azy nataontsika teo anatreny vavolombelona maro tamin'ny fotoana miavy ary tena mitoerana samy manana ny azy. Manarak'izany dia manambara fonotsikitsika amin'ny lalana izao fihetsika izao dia ilay hoe zao nataovonareo manambara ny fahafatesany tompo nareo mpôliapôstôly mandra-piavana tandrefanasan'ny tompo rehetra vita fiavana tamin'Andriamanitra tamin'ny lalana itiolitsy natao androany dia miara-mitsangana handray amin'ny mofo sy amin'ny kapoka hiararay mitabatra amin'ny Jesosy tompo ilay mitondra ny aretintsika sy ny famotantsika rehetra teo ambony azy fijaliana. Raha nantony aty ny diakona valo anantony mpitandrina taontsika mpitsanganana ny hira 419 ny andiny voalohany. Isika hizara ny fiadanana amin'izay eo akaikitsika. Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety sy mahavonjy misaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanompo tena famonjy anay amin'ny alalany koa konjerany mianjely
ny fiandrana aminao sy tsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny mitahotra ary arano fiangonana ny an-danitra satria an-tany mideriny anaranao amin'ny fiobina ary izay troa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy ka amin'ny fanajana lehibe no hidirana hoe tsiaro ny Jesosy Kristy izay maty ny soloantsika sy nitsangana ny fanamarinana antsika dia fanatim-pihavanana natolotr'Andriamanitra antsika. Arako isika iara-misaotra sy mivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay, tompony lanitra sy ny tany. Manao ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izy rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Noho izany tompo rainay any an-danitra ndreto izay manao ny tanoatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany ny zanakao ho olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ary mpiakarany tamin'ny boninahitra sy ny fofonany mandrakizay ho anay ka miandro sy mitalao ny fiverenana izahay. Ankehitriny raha io ahidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona lay amin'izao fanasana izao fa ny fanahy masina no aharianao amelomanao hanamasinanao ary anomezanao anay zava-tsoa rehetra. Misiranao izay Jesosy Kristy tompo midely anaranao izay zanak'Andriamanitra ray tokana mpamonjy anay ankalazaina ny anaranao no ny fitiavanao izay mahery no ny fahafatesana ary izahay izay tonga eto anatrehanao iobina amin'ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatra ny sampana amin'ny voaroboka mampianary fankaty tahaka ny tiavanao anay izahay ary aoka izahay ara-manana ny fiangonana masina manontolo ny fiomonana sy ny fipariana aminao dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mitsangana fiangonana. Jesosy tompo tamin'ny aliny izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny kao izy raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa mihinana dia hoy izy misy toa amin'ity anareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka koa naovinana misotra nareo dia izao no ataovy ny fahatsevam-panahy. Misaotra ray izay mampamendrika ny sitrahanana anjara amin'ny lovany olona masina eo ny mazava. Amen. Oh
isika koa izany no afahantsika manatona ny ray manao hoe railay zanandranitra ho masinany eny anaranao ho tolany eny fanjakanao ataony eny sitraponao dia tsy antany tahaka ny an-danitra miolarizana sazao anay ary mamelany iray tahaka ny milana izay miolaanay ary azokilana fakana fa manafana azy fa mafatana sy mety ary voninahitra mosazay. Amen. Ny mofo moa izay mankentsika momba izany tsy ilay firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy fa tena iray ihany isika na dia maro azy. Kapoky ny fisaorana izay isaorantsika momba izany tsy ilay rano ny fanekena vaovao na latsaka fa ny maro hitondra famelan-keloka. Indroary efa voavoatra ny zavatra rehetra raiso tompon'Andriamanitra manodidina azy ka zarao amin'ny mpianakavy ny finoana. Misy andiany efatra ianareo diakona roa ato ary roa ry amin'ny teny zava-maneno. Rehefa mahazo ny mofo sy ny divay isika dia mipetraka daholo moa izay mahazo rehetra dia fa any amin'ny farany ihany miaraka mitsanganandray atsangany mitandrina miaraka mihinana sy misotro amin'io no maha-iray antsika ho an'i Jesosy. Amen.
koa zay zaraina ho anareo izao no atao fahatsembalasa. dia mbola ho ihany izy sotronareo rehetra ity fa ity norako izay nalatsaka ho anareo izao no atao fahatsembalasa. Jesosy Kristy tompontsika izay vohomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no mpanalomena anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra izay ny ampahery sy arinareo amin'izany amin'ny fona marina ho fahasambarana mandrakizay no amin'ireo fiadanana. Amen. Ka handray mitoerana ny mpanokana samy tompo dia toizantsika hira izay efa voalahatra. Ravaka isika. Ia mbola manerina ny fisaorana anao Tompoandriamanitro. Andriamanitro areso, ianao namorona amin'ny tany, ianao no namorona anay ankehitriny. Mbola nomenao izao fotoana izao izahay ahafahana nanatanteraka ity jobily ny fahimpotoana FM ity. Tompo, bavaka ho amin'ny tafo tsirairay fitoniako ny faharoa izahay. Tafo Lille, tafo Amiens, tafo Cray, ny tafo Rouen, ny tafo Caen. Bavaka ho an'ireo tompon'andraikitra isan'ambara tonga anatin'izany. Bavaka ho an'ireo sampana anatin'ny fiangonana tsirairay avy.
ianao ny teny teo efa miantso anay amin'ny alalan'ny asa, ianao tompony tompony asa, fa izay kosa mitaratanteraka. Dia meo ny fananasiny izay tompo ahafanay amitanteraka izany asa izany. Efa nomena koa ny fitiava ahafanay manao izany asa izany koa nefa ny tompo, kanefa nanay tompo mbola rehanay ajanajana ny folo izay tady hanapaka izany asa tanterana izany. Tompo mangataka aminao zahay, eny hotainao tsirairay avy ilay fiangonanao, hotainao koa ty fahafahany ity mba vita ny asa atsaka ny fiangonanay. Babaka koa zahay ho an'ny tsangam-bato izay ho arenina tia nataony FPM atao ity dia ny matianina ny mpitandrina eo aminy. Inganeka mitafy tsirairay avy samy atateraka izany asa izany. Mangataka aminao zahay tompo, ianohany hitaritalana azy ireo, anoro ny lalana, fafantatsay fa raha amin'ny herina manokana fotsiny amin'ny herin'ny tsainay fotsiny no entina hitondrana izany, fa tsy amin'ny alalanao amin'ny finoananao dia tsy eo tanteraka izany. Fa mangataka amin'ny fanaony masina zahay hitarika amin'izany eto tompo, dia mangataka koa zahay bavaka ho an'ny bureau fobe izay ankehitriny karakara ny jobily, ny secrétaire national, ny ivony fahim-polo taona ny FPM izay atao any Saint-Tulia. Ianao ny amisaina matsilo mame fahalalana azy ireo ahafahany mitarika ny vahoakanao ao anatin'izany asa izany. Hotsotsoana mbavaka tokoa ny izany secrétaire national izany tao tanteraka soamantsara. Dia ho anao reka ny tompo biby mbatsy ny vavaka dia tsy hay tsisotran'ny tafosery nandray izao fotoana izao, sotra ianitrony amin'ny fiarahana misakafo izay niarahana teo, ary dia mitompany hoe amaly hatrany akiny abe amin'ny famindapony ao amin'ny tsy azararay avy ho amin'ny areo rehetra, sotra ny mpitandrina sy ny fiangonana ray manontolo mbola iaravatsy soranao zay Jesosy satria mbola tsy disanjara fa ny fotoana loany. Soranao ny miran-keko izay tonona teo lasinay, soranao ny miran-moso anadiovanao anay indray Jesosy satria Andriamanitra efa mandapo ianao, ary dia tsy anay tsy soranao ny famiaran-keko izay natolotrao satria ianao ray Andriamanitra ray bevoninah tompony ny fanjakana ny an-danitra sy ety an-tany no midina namela ny lokay tompo azo tao fahazarana tsy ao anatinay izany fa tena nandray izany famiran-keko izany tokoa izay ary fahafahanao ny tsy fataterahana rehetra na ny kely na ny lehibe dia ataovy maniaina izany toy izay tompo mba anana fifankatiavana amin'izay sam'izay taka ny tiavanao anay tompo. Misaotra ny amin'izany ary hitondra eo aminao izay ny fiangonanay tsirairay avy satria tsy moramora ny manarahana anao fa manafitra iray ratsy, foka tsy diso fahavalana izay fa tsy olombelona fa ny asan'ny satana sy ny asan'ny ratsy izay tsy tia androsoan'ny fanjakanao. Izany no angatahanay aminao, fahafahanao sy hodiovinao ary roahanao tsy anjaka amin'ny fiangonanao tsirairay avy amin'ny sakafo tompo, fa ianao no tompony teny farana ary ianao tompony mampiorina ny fiangonana ka dia mametaka ny fiangonanay eo am-pelantananao zay fa ianao no miaraka aminao dia mandresy ary tsy resy satria ianao lay Andriamanitra tompony miery, ary dia ataovy mahitsy koa ny mpanampanao tsirairay avy na ny mpitandrina na ny tompony andraikitra na ny mpiambina na ny izay tsirairay avy tompo mba tena mijoro amin'ny fanarananao mba tsy kivy ny an-dalana ianao ketraka fa dia aharitra hatrany amin'ny fanaranao. Dia apetraka eo am-pelantananao ihany koa tompo ireo tsy salama rehetra naiza nisy an'izy ireny na ny hôpitaly na ny tokantrano misy azy ihany, ianao koa mbola mangy an'izy ireny ary anasitana satria ianao tompo dia Andriamanitra manasitana ihany koa, tsy ny fanahy ihany fa ny nofo ihany koa. Ka dia andrasatana anao tompo no apetraka amin'izy ireny any anampitsarika ny fangirifiny ary dia anomezanao andray ny fahasalamana ary hery ho azy. Dia mahatsiaro koa zay tompo amin'izao fotoana izao ireo izay sahirana, tsy manan-kohanina, tsy manan-kitafy, miady amin'ny fiainana tompo mahalo hoentinay aminao ireny, ianao ihany koa no manome ny sahaza ao ihany koa tompo ireo
manana olana eny fanamboarana taratasy fana mipetraka teny toerany tony ao ny mpianatra izay mitady fianarana mitady mety manana ny manahirana azy ihany koa any amin'ny tokantrano kely misy azy any ianao koa tompo Jesosy hiay ireo zanakao reny any amin'ny fahalalana tsara sy fahaizana ho azy reny ka io koa ny ray aman-dreny izay ray aman-dreny mba anana teny avy aminao entinay manoro sy mananatra an'izy ireny ary dia ianao koa tompony mbola mierina amin'ireny zanakay ireny araky ny teniny izay niraisin'izy ireny hiverenany ao aminao hatrany araky ny ambe fitiavanao ary dia mahatsiaro koa izay tompo ny firenena malagasy amin'ny fotoana izao izay hoentina mba afaka mandrakariva satria misy ireo fianakavianay sy ny ankonanay ary indrindra ihany koa ny havanay sy tabaka tonda mba afaka izany firenena izany zay tompo mba anjakanao ary mpitondry sy ny vahoaka dia omenao ny fahanany fatahorananao mba hiverina aminao hatrany amin'ny fisahana ny fahasoavana dia misaotra ihany koa ty amin'ity firenena izay afaka mandray anay afahanay mitory afahanay midera ny aranao amin'ny teny lazanay ampitan-dranomasina aty misaotra tompo ianao ny teny fa mivavao mitondra anareo dia mitondra mba afaka ireny mpitondra ireny toy izay tompo mba omenao hatrany ihany koa izany fanahy fatahorananao zany mba tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mba ny vahoakanao dia apetraka eo ampelantananao tompo mietahitanay any am-potsy miloka tsirairay ihany raha misy zavatra tsy voambara teto tompo dia anao amanga ny fon'izy ireny ary ilay fitiavanao sy famitaponao manapaka sy andidy ao anatinay izay tsy fanomeny tontolo izao fa ianao ny manome izany tompo ary ianao ny mbola hiaranay amin'ilay ratsy hoe ny mandrepirepy sy mitady amin'ngisanay isan'andro ka dia matoky izay tompo fa ilay fananao masina feno ny fangeran-keloka natolotra ao androany no mbola hiaranay amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina. Amen. Tonga amin'ny faran'ny fanompoam-pivavahana sika dia izao ny fotoana andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano fa izao dia efa miomana ny fifoazana amin'ny hira izay ataony aorianan'ny tsodrano ka ny hafatra omen'ny fanahy masina atsika dia ny ao amin'ny Jakoba ihany aoka ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Mitsangana isika andray ny tsodrano avy amin'ny tompo. Aminareo anyeny tompo Piratra ny tavany aminareo anyeny tompo